Ry havako malalo amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo indray anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Endre ny fifalianay Andriamanitra mahatsiaro ny fahasoavana sy ny famindrampo atobaka ao eo amin'ny fiainanay. Amin'ity andro anio ity dia te hideranao manokana izahay noho ny fahatsarana rehetra izay nataonao anay manokana. Ary ao anatin'izany ny fanekenao izara ny teninao, ilay teny tahaka ny sabatra roa lela ka maranitra manindrona mampisaraka ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka. Ny teninao Tompo no ianaranay, koa dia ampianaro amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anaovan'izany vavaka izany. Amen. Ny epistily ho an'ny Efesianina toko voalohany, andininy 5:10 hatramin'ny 7:20 no mofinaina voalahatra ho antsika ry havana. Efesianina toko voalohany, andininy 5:10 hatramin'ny 7:20 farany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary noho izany, izao koa rehefa nandre ny fononareo an'i Jesosy Tompo, izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahy fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba ampahiratona ny maso ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Ary ny fioaran'ny halehiben'ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny heriny faherezany, izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerana azy eo an-tananakavanany any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana, izay tenany dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ity epistily izay mofinainantsika ity, epistily ho an'ny Efesianina, dia taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy, fiangonana izay izy Paoly apôstôly ihany no nanoratra ka te hafantatra sy te hanantitrantitra ny fampiorenam-pinoana sy ny fampianarana an'ity fiangonana naoriny ity. Ao anatin'izany no anehoany ny andraikiny amin'ireo fiangonana ireo, na dia efa tsy eo amin'ny intsony arizy ankehitriny, dia mametraka mandrakariva izao andraikitra izao. Ny andraikitra voalohany, ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mahatsiaro ambavaka, ny mitondra ambavaka. Izany no hitantsika eo amin'ny 9:12 dia hoy izy hoe, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Nataon'ny apôstôly Paoly ho antonasa ny mitondra ambavaka ny fiangonana,
mitondram-bavaka ny fiangonana izy mba omen'Andriamanitra, hitantsika izany ny 17 sy ny 18, mba omen'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana ny fiangonana, ary ihany koa mba omen'Andriamanitra ny saina mahiratra sy ny fanantenana, ary ifampahatsiaro mandrakariva amin'ny vavaka izay atao. Isika rehefa malala dia mahalala tsara fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny vavaka. I Jakoba dia niteny fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra, ary no amafisin'i Jesosy zany hoe mifampivavaha ianareo mba tsy ho reraka. Rehefa malala, tena fiainana andavanandro ny mpino ny mifampitondram-bavaka. Adidin'ny mpanompon'Andriamanitra ny mitondram-bavaka ny fiangonana amin'ny hiorenany tsara amin'ny finoana, ivelarany sy itombony amin'ny fiainany andavanandro, fa adidin'ny fiangonana ihany koa no mahatsiaro ireny mpanompon'Andriamanitra ireny amin'ny vavaka, mahatsiaro reny mpitory filazantsara ireny amin'ny vavaka mba aherezany mandrakariva amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay ataony. Eo anatrehan'ireo toe-javatra samihafa izay lalovan'ny fiangonana, ny amin'izay mety handalova ny fampianaran-diso na ny fampianarana tsy marina ara-pilazantsara, ny amin'ny fampielezana ny filazantsara hahenika ny sokajin'olona rehetra sy ny olona manontolo, dia ilana mandrakariva ny mahatsiaro am-bavaka. Ary mila mahatsiaro am-bavaka manokana isika ry havako, izay omen'ny tompo andraikitra amin'ny ondry izay andrasantsika. Ny mpitandrina hitondram-bavaka ny ondriny, ny diakona any amin'ny saparitra hitondram-bavaka ny ondriny, ny diakona mpihay hahatsiaro am-bavaka ny ahiny. Misy koa aza ireo antsoina hoe zoky am-panahy, ray am-panahy, reny am-panahy amin'ny fotoanan'ny batisa na amin'ny fotoana fanokanana katekômena, hahatsiaro ireny rehetra ireny am-bavaka isika amin'ny sehatra rehetra izay ilana atsika. Hitondram-bavaka ny sehatra rehetra manodidina atsika isika mba hivelatra sy hitombo amin'ny fiainany andavanandro ireny sokajy samihafa izay omen'ny tompo atsika ireny, hivelatra sy hitombo amin'ny fahendrena, amin'ny fahalalana, amin'ny fiantsoana, amin'ny fanantenana koa aza. Andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra mantsy ny mahatsiaro am-bavaka. Fa zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinainy ity dia ny hoe ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra dia manambara ny halehiben'ny Kristy, na hoe manambara ny fahalehibeazan'ny Kristy manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny farany. Dia asongadina fa noraisin'ny Paoly ho adidy ny manambara amin'ny fiangonana ny fahalehibeazan'ny Kristy, mihoatra no ireo sampy izay tompon'ny olona tao Efesosy sy tao amin'ny tempolon'ny Diana sy ny andriaman-kafa izay tompon'ny Efesianina fahizay. Aseho anatin'ireny fa lehibe lavitra mihoatra an'ireny ny andriamanitry ny kristianina izay hitantsika ny ariary tao amin'ny Kristy. Rehefa mamaky isika dia asongadina fa ao amin'ny Kristy no hitantsika ny fahalehibeazan'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy no ahitana an'Andriamanitra lehibe amin'ny hery,
ary ny fioarany halehibe ny heriny hoy izy no voalaza eto. Ao amin'ny Kristy no ahitana an'Andriamanitra lehibe amin'ny hery. Ao amin'ny Kristy no ahitana an'Andriamanitra anandresy ny fahafatesana izay nananganana azy tamin'ny maty hoy izy sy nampitoerana azy eo an-tanana ankavanany any an-danitra. Ao amin'ny Kristy no ahitana ny fahefana ambony indrindra, ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana sy ny anarana tsy azo tononona hoy ny voalaza eto. Manambara izany fa i Kristy dia ilay manam-pahefana mitety vanim-potoana sy mitety ny toerana rehetra. Izany hoe Kristy manam-pahefana dia manam-pahefana tamin'ny lasa sy ankehitriny ary ho avy. Ary Kristy manam-pahefana dia manam-pahefana amin'ny toerana rehetra raha teo. Voalaza eto ary fa tsy amin'izao fiainana izao ihany hoy izy fa amin'ny ho avy koa. Ary ambara fa tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany izy. Araka izany misongadina loatra ny fahefan'i Kristy ka adidin'ny mpino, adidin'ny mpanompon'Andriamanitra no mizara sy manambara izany fahalehibiazan'i Kristy izany amin'ny olona rehetra amin'izao tontolo izao. Adidin'ny mpanompon'Andriamanitra no mampahatsiaro ny fiangonana ny hery sy ny fahefana miasa ao anatin'ny fiangonana. Tsy herin'olo-tokana na fahefan'olo-tokana na fahefan'ny rafitra akory no ambony, fa ny fahefan'i Kristy no fahefana faratampony ao amin'ny fiangonana. Ampahatsiarovina mandrakariva fa tsy izay manam-pahefana eto ambonin'ny tany akory, tahaka an'izay manam-pahefana ao amin'ny fiarahamonina na mety hoe manan-karena, manam-bola eo amin'ny fiarahamonina no hanam-pahefana koa ao amin'ny fiangonana. Fa asongadina fa tsy azo oharina velively na oviana na oviana ny amin'izay fahefan'i Kristy sy ny halehibeny ny izay mety ho fahefantsika olombelona. Tsy azo ampitahaina velively izany. Lehibe lavitra ny fahefan'i Kristy. Noho izany, satria fantatsika rehetra fa an'i Kristy ny fiangonana, izy no nanorina azy, izy no tompony ary izy no lohany, koa aoka ny fahefany no hanjaka feno ao anatin'ny fiangonana. Araka izay voalaza ny 2:20 hoe ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenon'ny izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ambara araka izany fa manam-pahefana feno araka ny fahalehibiazan'i Kristy ao anatin'ny fiangonana. Raha fehezana ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia te hiantso antsika manao hoe misy mandrakariva ny maneho ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra tahaka izay andraikitry ny apôstôly hitantsika eto. Ireny andraikitra ireny no maneho amintsika ny fahalehibiazan'i Kristy. Ireny andraikitra ireny no maneho amintsika ny tokony ataontsika eo anatrehan'ny fiangonana, indrindra amin'ny fifampitondrana ambavaka. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny tenin'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa aza ny tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra dia rainay amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ianao, ilay Andriamanitra ny fahatsarana, ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hatramin'izay ka mandraka ankehitriny ary amin'ny ho avy. Indray vonina ampanaiky ny fahefanao ao anatin'ny fiangonana, ampanaiky ny herinao amin'ny tenanay
sy amin'ny fiarahamonina misy anay, fa entinay ambavaka manokana ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra firenena, ny manam-pahefana rehetra amin'ity andro anio ity, Tompo hoe andidy sy hanapaka ny tany araka ny sitraponao ary raha sitrakao. Ianao andona mora ny fon'izy ireny ka ahafahany mandray anao Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainany, hitondrany amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana ny tany araka ny sitraponao. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.